era ny fahatsarana ho zahay. Ry Andriamanitra telo izay iray misaotra anao ary manome voninahitra ny anaranao maso. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Mankasitraka indrindra amin'izao maraim-baovao, manambara ny fahatsaranao, ny faharetanao, eny ny famindramponao na amin'ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy. Misaotra Tompo, tsy naveranao nataony sarina fahavalo ho rempy tamin'iny alina iny, fa mbola nomenao kosa ireo miaramila masonao mitoby manodidina ny toerana misy anay, ny alina mangina, ny ady mahery anay, izay alina mazana tokoa dia hanjakany ny faharatsiana tanteraka, ny fahabibiana, ny loza, ny fahafatesana tampoka, fa nitsoahanao tamin'izany izahay. Satria tianao tokoa zahay anisany andronay sisa hibebaka, hitady ny tavanao, haharitra hiaraka aminao. Miankohaka manoloana ny fahamasinanao zahay, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Raiso fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, ny fiderana izay ho tononay tokoa, miaraka amin'ireo mpony lanitra manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Manetry tena Tompo, tsy mendrika an'izany fitiavanao izany amin'izao maraina izao. Mpanota mpaniasia ary dia miariary eo anatrianao isan'andro. Eny vao miposaka ny masoandro, hitanao ny fisainanay ratsy, hitanao ny fonay maloto, hitanao Jesosy. Zavatra rehetra maro mampalahelo ny fananao masina, ka raha makivaky an'ity andro alarobia ity indray izahay, mba tsy vesatra ty anatinay ny helokay Jesosy, ka tsy hafanay mamindra, tsy hafanay mandeha, tsy hafanay miazakazaka, satria ny heloka tokoa moa dia karazana vesatra tokoa ka mampisaraka anay aminao. Tsy avitanay miazakazaka rehetra, anefa ho ianao anio hoe ho anareo rehetra izay miasa patratra tsy mavesatretana, tonga avy ety amiko fa izany ho an'ny fitsarana ho anareo. Mila fitsarana Tompo amin'izao ady, amin'izao fiainana izao mangotraka ny ady. So fa mbola io ilay teninao fahazavana, mbola io ilay teny maminao, aherezanao anay androany. Koa alohan'ny andraisanay an'izany teninao izany Jesosy, sasao ranao madio zahay, mba ho afa-keloka, ho afa-tsiny, ka tahaka ny tsy manadiny tokoa eo anatrianao. Ilay ranao solatsaka tao Kalvari, anala izay rehetra tsy anao. Aty anatinay ity Tompo, miranao zahay, mangetahery tanao zahay. Very izay raha misaraka aminao. Toany hoe ilay mofonaina vao maraina, hafanay indray Jesosy, mitsangana, mahazo hery, mijoro, mba tsy ho hareran'ilay fahavalo. Saotra Tompo, misaotra fa ho tokoa ianao hoe tsy ny mofo ihany tokoa ny iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay avoaka ny vavan'Andriamanitra. Mitenena Tompo, mitenena araka ny fombanao ary hamasino ny mpanomponao, izara ny teninao. Mpanompo tsy mahasoa aho Tompo, nitsongoinao tao anatin'ny maro, anambara ny filazantsaranao manomboka to Jerosalema, Jodia, Samaria, eny hatrany farantany. Aoka hanakoako ny filazantsaranao Jesosy, fa tongotra ny fotoana, atongotra ny fotoana. Dia misaotra Jesosy eo, mba ho betsaka ny nokasianao ny fony haheno an'izao filazantsaranao izao. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana, momba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika.
ary mifampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Miarabantsika amin'ny alalan'izany fiarabana apôstôlika izany, ho antsika tsirairay avy maheno mivantana an'izao fampahirezana vao maraina izao. Ny fanjakan'ny lanitra sy ny lalana makany. Izany indray ny lohantenin'ny fampianarana lehibe izay naharesy lahatra ahy homena antsika haroso antsika amin'ity maraina ity. Sokafantsika ary ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo. Filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo nisoratan'i Matio. Matio 5 andininy 20 ka hatramin'ny 20. Matthieu chapitre 5 verset 20 à 26. Rehefa hita izany ho vakitsika ary amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy Tompo manao hoe: falazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanorandalàna sy ny fariseho ny fahamarinana nareo, dia tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mendrika hoe loina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahy dia mendrika hoe loina amin'ny fitsarana. Ary nazovy no anao amin'ny rahalahy hoe olom-pona ianao, dia mendrika hoe loina amin'ny sinediona izany. Ary nazovy no anao hoe foka ialahy, dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany, raha mitondra ny fanatitra aho ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao na nanalahelo aminao, dia avelao eo alohan'ny alitara ny fanatitra aho ka mandehana aloha. Ataovy izay hihavananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra aho. Mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miaradia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao an-tranomaisina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray vety farany indrindra. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Isaky ny mamaky ny J Matthieu 5, 7. Dia mahatsiaro tokoa eritaona lasa mahery izay tany Israely. Misy an'ilay tendrombohitra atao hoe Mont de la Béatitude. Nolazain'Andry Jesosy tokoa ny momba an'izany hoe fandofana ny fanjakan'ny lanitra izany. Ary dia ampifaliana sy ampanitretena no izarako n'izao teny izao ny anaran'i Jesosy aminao. Ny fanjakan'ny lanitra sy ny lalana makany. Ny fanjakan'ny lanitra manko dia fanjakana lehibe sady feno fahasambarana maharitra mandrakizay. Satria Andriamanitra no mitoetra ao sy manapaka azy. Mbadiny io ange ry havana izany hoe fanjakana itoeran'Andriamanitra sy tapahiny izany. Manao ahoana ny fiadanan'izay olona rehetra tonga ao? Afaka hiahy, tsy ontsony debideby, foana ny ranomaso. Fampanompo an'Andriamanitra ampiadanana ny mponina ao. Ahoana hoe salama, mpanao salama,
Salamo faha 4:150 sambatra ozy ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny. Fitady ary havana malala izany fanjakany lanitra izany. Fa izay rehetra tsy tafiditra ao manko tandremo fa hijaly hijaly mandrakizay. Ko voalohany ny foto-javatra ao amin'ny fanjakany lanitra itoeran'Andriamanitra sy tapahiny dia inona hozy eto? Ny fitiavana no voalohany sy itoerany. Azanina tonga ny bokon'ny Genesis toko voalohany 2:4 milaza hoe, ary Andriamanitra manao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrikintsika, araka ny tarehintsika. Moa raha tsy tian'Andriamanitra va ny olona dia ataony tahaka ny endriny. Ary hoy tokoa Jaona, fa toy izao izy. No nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Izy ary no mba mahalala tanteraka izany fitiavan'Andriamanitra tsy hitalana izany, ka hanolotra ny fony manontolo hanjakan'Andriamanitra mandrakizay ao amin'ny fanjakany. Koa raha atao indray milaza ary ry havana malala ity fampianaran'i Jesosy tamin'ny mpianany ity, ny amin'ny fanjakany lanitra dia ny fitiavana no totaliny. Satria tian'Andriamanitra hiditra ao amin'izany fanjakany lanitra izany ireo mpianany ireo. Hevery kely anefa tompoko, fa Andriamanitra dia tia antsika tokoa izy, tena tia antsika Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana azy. Kanefa raha misy izay hikapohany antsika noho ny fahadisoana izay nataontsika, dia aza hiverina zany hoe ho tsy fitiavany antsika, fa noho ny fitiavany antsika hiraikitra aminy bebe kokoa izay Andriamanitra ray be fitiavana, mpanome fiainana mahasambatra mandrakizay ho an'izay rehetra manao ny marina. Azanina tonga ny bokin'ny Hebreo nilaza fa izay tiany Jehova ny faiziny, ary izay zanaka rehetra raitsiny no kapohiny. Ary hoy koa ny bokin'ny Apokalipsy milaza, izay rehetra tiako Jesy no anariko sy faiziko. Ko raha te hiditra ao amin'ny fanjakany lanitra ary, ianao rahavavy, ianao rahalahy, ianao ry anaka, dia manekehitrotro izao fotsiny ny fampianaran'i Jesosy. Ataovy izay lazainy, fa izy no efa hanatanteraka ny fahamarinana hatramin'ny farany izay nilain'Andriamanitra. Ny amin'ireto mpanoradalàna sy fariseo izay voalaza ny ato amin'ny teksta, mba manao ahoana moa no fahamarinan'izy ireo izay asain'i Jesosy ioariny ireo mpianatra vao mahazo miditra ny fanjakany lanitra ny mpianatra? Ny fariseo manko dia isan'ny nalaza tamin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra hatramin'izay kely indrindra aza. Noho izany dia maro no voafitany amin'ny fivavahan-tsandoka nataon'izy ireo. Jesosy moa dia Andriamanitra izy, ka tsy mijery ny olona fotsiny izy, fa ny ao anaty no tena dininy indrindra. Moa tsy izany va no nanaovan'i Jesosy antsoavo eran'ny filazao tsara ny momba ny reto mpanoradalàna sy ny fariseo, ka nahatonga azy ireo tsy nahazo niditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Aokary, izy rehetra te honina ao amin'ny fanjakany lanitra, samy hanana finoana marina an Jesosy izay lalana sy fahamarinana, fa izany no azahoana miditra ao amin'ny fanjakany lanitra. Ny lalana makao, ny lalana makao amin'ny fanjakany lanitra, araka ny voalaza tetsy ambony, dia ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana dia miteraka finoana marina izany. Ny finoana marina miteraka faharetana hatramin'ny farany,
dia tonga aho amin'ny fanjakany lanitra ny mino rehetra. Tiany Jesosy andova ny fanjakany lanitra izao sy ianao. Zany tokony namoezany, nanomezany ny ainy ho solovona ny mpanota tahaka isanao. Ka nalatsa ny rany, ny keny ny latsa, nosedrainy ny kapoka mamay vai, nosotroiny ny kapokany ilay komaty. Mba handova ny fanjakany lanitra izao sy ianao. Ho ataonao sy ho ataoko tsinitsina va izany? Nino ao ankehitriny. Ianao izay mihaino an'izao fampianarana izao. Ny fanahy mason'Andriamanitra hikasika ny foko sy ny fonao. Ananatsika. Fanapahan-kevitra androany. Hiala amin'ny ota hibebaka. Hanaisitra ny fankahalana rehetra. Ny tsy fitiavana an'Andriamanitra, ny fahakamona mivavaka sy mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ary dia anapahantsika hevitra ho tia koa ny namantsika tahaka ny tenantsika. Zany ny mponina mpandova ny fanjakany lanitra. Enoy re, ny antsoantso ny ray, miantso hoe avia, mba hidirako sy hidiranao amin'ny fanjakany lanitra. Antomotra ny andro. Kely sisa dia anino ilay trompetra. Akan'ilay mpampakatra. Ho an'ilay izay nanasa ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry tsisy kilema teo Kalvari. Ka hahatonga antsika handova ny fanjakany lanitra. Katao ny hevitra. Andao anapa-kevitra. Aoka izay ny ditra sy ny adalana, ny fankahalana. Aoka izay ny andro rehetra natafasaraka tamin'Andriamanitra. Andao mba hanaka an'ilay zanak'adala. Tapa-kevitra ody ao an-tranony iray. Tsarovy nefa fa izay manantonay ho ny tompo tsy mba misy olaviko. Anio, raha manapa-kevitra azy ianao. Hiverina aminao ao raiko. Efa trotraky ny adalana. Dia hoy ny tompo amiko sy aminao hoe, ity zanako tsy hiverika hita indray, maty. Ka velona indray. Dia voninahitry ny iray no hanomezitra rehetritsika teratra tsara tarehy. Akanjo fotsy vaovao. Hoentitsika miandry ny andro ny mpampakatra. Dia ny andro ny fanjakany lanitra. Iainantsika mandrakizay doria. Ho tahina izany teny izany. Mba samy andiny tena amin'izao andro izao. Mifampivavaha ianareo ny tompo mba ho sitana. Mifampitondra azy mavesatra ianareo. Zany ine no ataon'ny mponina mpandofa ny fanjakany lanitra. Monina ao anatin'ny fanjakany lanitra. Mifampivavaka ho an'izay very. Mifampivavaka ho an'izay mana-majo. Ary mivavaka ho an'izay babo. Ary dia miezaka manatratra ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra izay efa nampany antenainy antsika. Azy irery no voninahitra ho antsika kosa ny fibebana sy ny fiovana. Amen. Ivavaka sika tompoko. Endreza ny fitiavana ho anay tompo. Na dia ratsy tokoa aza izahay Jesosy. Na dia tsy mendrika tokoa aza izay Jesosy. Tianao izay tompo. Tena tianao tokoa izay tompo. Andova n'izany fanjakany lanitra izany. Efa toerana voavoatra izany ka nilazanao tokoa hoe andeha aho. Hanamboatra fitoerana ho anareo. Ka izay toerako ny toeranareo. Tompo, iza moa tsy maniry. An'izany onona
ao anatin'ny fanjakany lanitra feno famirapiratita ny fahatsarano sy ny faripiazano izany. Maniry an'izany tokoa Jesosy eo. Fa ratsy izao andro izao. Voasingotry ny ota izay. Hoeto ny avinafo sy ny avinafo-panana izahay. Ka miala. Tafavoaka. Ao anatin'izany fanjakany lanitra ao izany. Anio anefa mbola mitady anay ianao. Tahaka an'ireo ondry zato. Nisy ny iray very. Ny veriny ianao naka ny iray hameno ny silany 70. Tahaka an'izany koa izay ankehitriny Jesosy. Ety an-tany mpiadiana mpamotsy. Ety an-tany naty. Mila anao tokoa. Very isan'andro tokoa. Ianao mantsy tsy ilay mpiandry tsara. Tsy mba mahafoina mahasaraka anay ianao mpamotsy. Koa miteza anao tokoa. Miteza anao miteny io ty. Hamoa anay amin'ny torimasom-pananay. Hitaona anay tokoa. Hiverinao aminao. Ao amin'ny fanjakany lanitra no mahasoa anay. Ao ihany no mahatsara anay. Fa raha tsy izany dia amboadia no mamiravira anay mpamotsy io. Moa sitraka ho very va izahay? Tsia. Fitiavana ianao. Lehibe indrindra ianao. Raiso tompo. Raiso ny tanany zanakao latsaka. Raiso ny tanany zanakao velo. Raiso ny tanany zanakao voababo. Raiso ny tanany zanakao lafo. Amin'izao maraina izao. Ary dia sasao amin'ny rano soa. Ka amin'izao sisa izao. Tsy izahay intsony no velona. Fa i Kristy no velona anatinay. Rehefa tia anatinay ianao. Mazava ho azy fa hitombo aminay ny finoana tanteraka anao. Ary dia hiaina amin'ny fitiavana ho izahay. Fitiavana anao aloha voalohany indrindra. Ary indrindra koa fitiavana ny rahalahy. Fitiavana ny rahavavy. Dia ho tanteraka tokoa ny teninao. Vao ny tanota rainy bebaka. Dia tsisy fifaliana ohatr'izany. Ny any an-tanitrano. Misaotra tompo. Misaotra amin'ny fahatsaranao. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy tanteraka. Ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Kristy Jesosy tompontsika. Mahatoky izay niantso antsika sady izy ihany no anefa izany. Mifalia mandrakariva ho ny tompo. Mivavaha ho hitomboka aza mitsatra. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho anareo. Ho anao kosa. Ry mpanjaka tompony tompo Andriamanitra mahery mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Atolotra ianao tompo. Mihaja, misaotra, mihery, midera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra izany. Ankehitriny ary ho mandraka izahay. Amen. Fa ho amin'ny mpanomponao kosa ny fiovana, ny fitiavana, ny fiadanana, ny fifaliana ao amin'ny Kristy Jesosy avy any Nazareta.